Nofinofin-Drabozaka. Tantara nosoratany Raseta Arivelo ary Sopriska. Nalaina tao amin'ny boky diary nofy. Notantarainy Rafano Mezantsoa, Lalaina Oliva. Nandray feo Santatra. Raseta no anarako. Mety efa henonao matetika tamin'ny tantaran'i Madagasikara angamba. Saingy tsy misy ifandraisany velively amin'ny Raseta ao amin'ny boky tantara akory ao. Izao ny Raseta avy any Anjesika. Tanàna ambanivohitra tsy dia misy pahalala loatra. Voadidina lohasaroa ny tanànanay izay vitsim-ponina. Mena toy ny tany manodidina anay ihany ny tranonay. Bozaka ny tafo ary lavarangana tsy misy tongony ny tsenan'ny masoandro miposaka no mandrafitra ilay ilany atsinanana. Ankizy liam-pahalalana aho. Laniko amin'ny fandinihana ny zavaboary ny androko. Mamoaka omby ao ambala no anjara raharanay sy ny rahalahiko isa-maraina mialohan'ny andehanana any an-tsekoly. Dia toy izany ihany koa isan-kariva mampiditra ny omby ao ambala. Tsy azoko loatra ny mianatra any an-tsekoly. Aleoko miandry omby sy milalao eny an-tanimbary. I dada nefa miteny foana fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Asa tsy haiko loatra izay antony. Antsoin'ny olona hoe Drabozaka no anarako. Noho izao mandany ny androko matetika any anaty bozaka izay mameno ny tanetin'ny Madagasikara angamba. Mitany nafa ao an-dakozia izahay isan-kariva, miandry ny manga azo ho masaka. Korana be foana ny anay, indraindray isaky ny miverina any an-drenivohitra i dadatoa. Hitondrany fanomezana sy ranom-boankazo foana mantsy izahay dia avy eo hitantarany tantara mahafinaritra. Nandeha nakany an-tsaha izaho sy dada ary dadatoa Maurice indray andro. Notantarain'ny dada tamin'ny dadatoa ny fandriana ny mba hisian'ny herinaratra ao an-tanànanay indray andro any. Liana faritra tamin'ny resany aho ka nanontany. Namaly sady naneso anefa i dadatoa. Nofinofy tsy ho tanteraka ho an'ny tanànantsika lesy Drabozaka izany herinaratra izany. Nahatsiaro tohina tamin'ny teniny aho ka nanome toko tamin'ny feo avo dia avo fa ho tanterako ny nofinofiny dada. Nalefako tany foana ny eritreritro, na andro, na alina. Toy ireny lehilahy mahery ampitadiavana rena miafiny ireny no fieritreretako ny tenako. Tsara ny mandefa fisainana amin'izany, saingy tsara kokoa ny manomboka mamantatra ny momba izany. Tsy mba nisy namaly ny baraingo tao an-dohako. Ny bahana tao an-tsaiko ny hoe fa inona loatra ary ty zavatra nahatalanjona tsy takatry ny sain'ankizy ity. Nalefako lavitra ny eritreritro. Tsy maintsy tafiditra ny jiro ny tanànanay ary ataoko talanjona sy tola gaga ny iray tanàna. Raha nahita inanao dido sy sasatra ny fandriana laliny dada, dia nanapa-kevitra ny hitondra ahakatra mba hijery ny jiro nandrenivohitra. Talanjona aho ho hitako ihany ny valin'ny adi-tsaiko. Fohy tamiko ny alina ny alon'ny nandehanana. Iova ny fiainako. Naverimberiko nalaina sary an-tsaina ny fomba amindrako ny jiro nandrenivohitra andravaka ny tanànanay. Toa tsinjoko sahady ny fandraisan'ny olay ho toy ireny lehilahy mahery fo ireny rehefa tafody. Nofoaziny neny diva araina aho iny andro iny.
toy ny tsy teo ny arenako teo am-pandriana ary ny homanainganao. Ny sasa tao amin'ilay renirano-kely ambanin'ny tranonay aloha aho. Mbola naneno ny sahona tamin'izay. Na manala be ilay rano nisasako. Tsy nampangatsiaka netaetako izany. Vao maika aza namelombelona ny fanaiko hiatrika ity andro iray toy izato. Mino aho fa ny aina toy izany avokoa ireo andrarezina ny alonina avy tany zavatra goavana be. Na vita ny sasa ihany aho, na dia somary nangovotra aza, ary namonjy ny akanjo tao an-dakozia sady nakafanana kely teo amoron'ny afo. Efa tsara homanen'ny alina ny entako, tsy androko izay nanaovan'ireo akanjoko tsara tarehy. Efa nanatsofoka ny kirarony koa i dada. Nesoriny ilay satroka penjy mahazatra azy ary nosoloany satroka bonetra maintimainty. No hamariniko tsara ny entako tanaty kitapo no manina ny alina ny alohan'ny nandehananay. Tsy noadinoko koa ireo vary rogony lehibe teo akaiky teo izay akina ny tetikasako. Miainga izahay, toy ny ery ny fo. Manantena ny anjara mba hamiratra. Nidina nefa ny eritsaiko rehefa avy nandeha tongotra ora roa, torovana ny tongotro. Na andoro tsy laitra iainana, sahady ilay masoandro vao misandratra. Na napa-kevitra ny aka-aina kely dada. Nasainy ho esoriko ny kiraroko mba handeha tongotra amin'izao aho. Na andamaka ao ny farany. Any anaty angano no misy lehilahy mahery tsy mikiraro. Sa tsy izany? Saingy tsy azo atao ny mandraraka ilombiandoha raha te hahazo jiro. Toy ny nandeha nitongotra an'arivo taona aho vao tonga teo amin'ny sampanan-dalana kana fiarakodia izahay. Enjana! Marina ihany no nolazain'ny zefa namako. Malama sy mainty be ny arabe ano izy. Inty izany hoy aho, ilay gidy rona laza tany an-tanàna. Tsy izahay irery no te hahita izany, fa ny ankamaroan'ny olona. Tsy nahazo aina loatra aho rehefa tonga tany an-drenivohitra. Voalohany, nandreraka ny dia tany anaty fiara-pitaterana. Faharoa, raha tsy toetra ny mponina an-drenivohitra. Tsikaritra dada ny tebotebiko ka nampitoniany aho. Ndao isika hisakafo aloha, dia avy eo hijery ilay namako manana herinaratra. Namerinay tamin'ny fitadidiako ny resaky dada. Diniko fa hay mombomba ny herinaratra no antondiako aty an-drenivohitra. Ny anahazo hery aho rehefa niditra tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray izahay. Nandrisikay azo tomana raha teo ny fofon-tsakafon'ny donaka avy any an-dakozia. Indray mandeha tamin'ny fiainako aho no mba afaka ny safidin'ny sakafo izay tiako hohanina. Azoko ery ny aina rehefa avy ny sakafo izahay. Ny ofo fahalinana ilay fahalemeko teo aloha. Koa satria midadasika ny renivohitra, vao mandingana ianao dia mahita tsena tsy tahaka ny any an-tanàna, tsara fa ahitana.
nirosona kany amin'ny tranon'ilay namany dada misy herinaratra izahay. Afiriana ary vao tonga, hoy aho aneritreritra na makivaky ny lalana. Dodina sy maikery aho no sady liana fatratra. Toy ny tsy ho tapitra ny adiny iray. Tonga ihany izahay. Nisy ranganin-tsenanay tamin'ny karavona. Rajao, faly mifankahita aminareo, mandro soa. Hoy izy. Tsy naharitra aho ka nanontany azy sady menamenatra raha afaka mampiseho ahy ilay herinaratra izy. Novandrany ngarazily fotsiny aho. Ny tena marina ry ngarazily dia te hafantatra ny mombamomba ny herinaratra Drabozaka. Fantatro tsara moa fa tsy mbola misy jiro any an-tanàna. Novelarin'ny ngarazily ireo ridao tao an-trano. Maizina toy ny alina tao anefitra. Nazava tampoka nefa ilay efitra avy eo. Zavatra kely boribory teo amin'ny valitafo no nipoiran'ilay hazavana. Raha azoko tsara dia mitatitra ny masoandro ao an-trano ny herinaratra. Nasehony ahy teo fa azo arehitra sy finoina amin'ny alalan'ny bokotra kely piana ilay jiro. Rehefa nahita ny agagako teo i ngarazily, dia nandroso ny joro teo amin'ilay zavatra toy ny vata efajoro lehibe. Dedan-kerizany nilaza tamiko. Ity no tena raitra ry Drabozaka. Ity no antsoina hoe fahitalavitra. Notsindriana ilay bokotra teo amin'ilay vata. Ny potra avy any, ny sary miloko fotsy sy mainty. Haiko amin'izay ny mahavariana ny olona hoy aho. Mitondra fahagagana ny herinaratra. Nilaza tamiko i dada avy eo fa tokony efa hody izahay. Tsy afaka niverina amin'ny tanam-polo aho, hoy aho tamin'ny dada tamin'ny feo entitra. Tsy maintsy tanteraka ny nofinofiko. Nanome aina antsasakadiny i dada hanadiadiako ny mahakasika ny herinaratra ao amin'ny ngarazily mialohan'ny andehananay. Tsy niandrela aho fa natosako ny fanontaniako. Aiza no ahitana ny herinaratra? Afaka manome avy ianao? Ahoana no anapariahana azy? Azo ampianarina hanamboatra herinaratra ve aho? Be fanontaniana ianao izany ry tovolahy. Hoy ngarazily sady nidokelaka. Se ry Drabozaka e. Aza miasa saina amin'izany aloha. Ho any lahy ihany izany rehefa lehibe elahy. Kivy tanteraka aho. Saingy tsy misy miala maina eo, hoy aho anakampo. Tsy karitro fa nisy herinaratra avokoa ny efitran'ny ngarazily rehetra. Nangataka nakany amin'ny trano fivoahana aho ny alohan'ny andehananay. No hidiko moramora ny varavaran'ny trano fisainana. No fatorako tamin'ny mosoara ny fanalahidy mba tsy hivoha. Narehitro tamin'ny alalan'ny bokotra ilay zavatra boribory teo amin'ny valitafo mba ahitako ny misteriny. Nodiniko avy eo ny fomba mety ho tazako azy eny ambony eny. Sofa toy ny seza bakoly avoavo azo iakarana ilay fivoahana. Nakomboko ilay sarony ary niakatra teo amboniny aho anakatra ilay zavatra boribory. Tsy naomby anefa izy izany. Nandorina may ilay zavatra boribory. Loza izany, hoy aho. Sombina masoandro tokoa ve moa?
Tsy amay nopiko ilay fandrehitra na andramako ny naverina nalaina tao anatin'ny maizimaizina indray ilay jiro. Tsy nampoiziko fa azoko ihany ny niafarany. Na feniko tao anaty kitapo haingana dia nivoaka aho mody ny siotsika na nalatahotra. Satroko aza no fenoiny ilay kitapo nitondrako vary saingy aleo mihinan-kely toy izay mahandro fotsy hoy ny fitenenana. Ndre areta amin'ny tenako ery aho tamin'ny fahasahiako. Natahotra kely ihany anefa sao dia tsy karitry ngara zilo ny adalako. Tsy androko izay nodina. No vita vitana haingana ny fifanaovam-belomo ary izay no lasa. Ny sinda ihany anefa ny ahiaiko rehefa lasa lavidavitra tsy ahatongavany eny amin'ny fakana fiara izahay. Tampotampoka teo indray anefa injany ny feon'iny ngarazily ny ikany antso. Drabozaka! Niakatra tampoka ny hafanako. Ity vo tena otratra hoy aho. Afaka mandalo foana ialahy rehefa teo avy. Hoy izy aveo tamin'ny feo mijadona. Avotra ihany aho. Na dia somary reraka aza aho dia faly sy ravo kosa no ny tontolo andro nahafantarana zava-maro. Ny antomboka tamin'ny fahakiviana izany. Ny toa tamin'ny fahalinana sy fahagagana dia izao nefa raha amin'ny fananana bolongan-jiro ao anaty kitapo izao. No feno kaja sy asambarana no niainako iny alina iny. Tsy androko izay nifoazana ny maraina mba misehoko an'izay fanamako ilay harena miafina. Efa niandray ny aloha teo amin'ny kion-dalana makany an-tsaha izy, liana fatratra. Karakôry Drabozaka! Tsy mbola nigadina teo anoloana akory aho, dia ny fanontaniana no nahatosany. Nipetraka teo amin'ny bozaka izahay avy eo ary nanomboka ny tantarany dianay tany andrenivohitra aho. Mazava ho azy fa mba nanao be filaza ny diako aho. Sarotra amiko ny ilaza marina fa nandisy fanantenana ahy ilay andrenivohitra fihirairan'ny olona. Dedaka ery aho teny amin'ny parany fehezanteniko ny laza tamin'zefa fa nahavitana ny rimbona ny vongan-jiro iray. Cinq! Hoy izy gaga. Dadandray lazany Drabozaka. Navoakako avy any ilay zavatra ka natolotro azy. Ity! Hitany elahy! Misintona masoandro ty zavatra boribory ty ka mahavita manazava ny hevitra iray manontolo rehefa haliny ny andro. Nody ny anzefa tsara ilay harena miafina. Tahaka ny poara tavoangy misy tarby izany Drabozaka. Hoy izy. Ahoana ny fandefasana azy? Marina mafy, tsy voankazo poara ity izy. Tsy voany ve ty? Hoy ihany izy nanamafy. Rehefa avy niady hevitra teo izahay dia tapaka fa amboleny ilay vo. Nosafidianay tsara ny tany lonaka mba hampandriana ilay vo mahagaga. Tapa-bolana no lasa. Bola tsy nitsimoka ihany ilay vongan-jiro. Tonga saina tampoka izahay. Koa satria vonga masoandro izy ity ka mety atapy-andro vao handeha. Na namboatra vata kely izahay ka nasianay taimbako natao anatiny mba ho tranon'ilay zavatra.
dia natapinay masoandro isan'andro tao anatiny ilay fo. Kivy tanteraka izahay ray volana taty aoriana. Angamba hoy aho, marina ihany ny tenin'ilay olon-dehibe hoe tsy natao an'ny tanànanay ny herinaratra. Tsy vitany tsy naniry mantsy ilay vonganjiro, fa vaky ny parasaka raha iny izay jery azy iny indray takariva. Niezaka nytony anefa aho, na dia teo aza ny fanarabirabian'ny ankizy sy ny anian'ny olon-dehibe. Indrisy, tiako ny fantatra ny misterin'ny fampandrinan'io voa io ho an'ny tanànanay. Na nitakevitra aho ny hanova ny paikadiko. Mody nanao zaza endry aho, na hanampy arak'izay azoko natao ireo ray aman-dreniko. Ny verenanay andrenivohitra arak'izay aingana mantsy ny tanjona. Na andeha ny andro sy ny volana, tsy misy resaka mihitsy niakatra ny andrenivohitra. Reraka ambony ihany ny saiko. Nitsoka ny varatraza. Nilaza tamiko dada fa misy entana tokony aterina ny andrenivohitra, ka mila manampy azy aho. Ho raikitra ihany hoy aho ny kajikajiko mahakasika ny herinaratra. Ny gadona ihany ilay andro malaza. Tsy ndray ny vohitra loatra no nahalinay. Na antany any dada aho raha andalany amin'ny ingarazily izahay. Tsy ihany valiny. Anatitra varany amindry mopersika, hoy izy. Tsy dia nahafapo ahy loatra izany vaovao izany. Mandra-pahafantarako fa misy herinaratra koa any amindry mopera. Nataoko tsara jery ny manodidina rehetra rehefa tonga tany izahay, mba hitarafako ilay bolongan-jiro. Na nansarotra kely ny tany amindry mopera raha oharina amin'ny tany amin'ny ingarazily. Tsy misy mangidy tsy andramana nefa. Toy ny mahazatra, nangataka no any amin'ny toeram-pivoahana aho. Iny izao nakany iny no nahatsikaritra efitrano namaliny etaetako. Nataoko tsara jery ny manodidina, sao misy mahita. Tsofoka tao amin'ilay efitra aho. Natosiko androso, hifanitso eo ambanin'ilay zavatra boribory maitsomaitso, ilay latabatra teo akaiky teo. Nianika teo ambonin'ilay latabatra aho, ka nongotako ilay zava-boribory. Mafy nendahany ilay izy, fa voaongotra any. Ilay tariby kely ny azonazy sisa no mila tapahana amin'ny hety, efa novononiko tao am-paosiko. Tampotampoka teo, nisy feondelany gobona tao an-damosiko. Nampararetra avy hatrany ny fijeriny sy ny feo mafy dia mafy. Elaka no pikitikitika sy mpanimba zavatra eto amin'ity toerana ity. Hoy izy nitrerona. Tsy atompoko, hoy aho. Tsy manimba ninona akory fa... Atany elahy iny io jiro io. Mbola mandainga elahy nefa izao efa tratra mbotombo izao. Hoy izy entitra dia entitra. Nanomboka nitomany aho, nipararetra ny feoko nanazava taminy. Mba te hamboly ty bolongan-jiro ty fotsiny aho tompoko, fa tsy misy herinaratra mantsy any an-tanànanay. Mianina aminao aho tompoko fa tsy hangalatra na hanimba zavatra to aminareo akory. Nalefaka tampoka ny feony. Na androso namonjy any dada izahay. Nahagaga fa tsy nambarany tamin'ny dada ny adalako. Izao? Hoy izy tamin'iraiko. No frera mpiandraikitra ny sekoly katolika eto andrenivohitra ary mangataka ny resaka amin'ny zanakao vetivety raha sitrakao. Indro izao sy i frera Romain fa ao amin'ny biraony. Nasainy no tantaraiko ny mahakasika ilay bolongan-jiro sy ny tanànanay. Natahotra mafy ny obedy aho, ka namboraka ny tsy akamba-amba ny tsy ambarateliko. Tena nitsefatsefaky ny fitantarako dia lokone izy. Saika tapaka aza moa ny tsinainy rehefa ny farana ny teniko. Ny ato anefa izany rehefa nahita ivala anketraka izy.
Niary raseta. Hoy izy nanohy. Aleo isika mifantoka amin'ity raha mangy ity. Gaga aho. Sambany tamin'ny fiainako no nisy ny antso ahy tamin'ny anarako. Manomboka izao. Hoy izy nanohy. De adiny noho izany bolongan-jiro izany. Taka moa anaran-javatra nangalarany Se iny. Mirehitra iny noho ny herinaratra. Raha tiany Se de azoko ampianarina ny Se ny mahakasika an'izany rehetra izany. Saingy mila miditra mianatra Se. Ity fehezan-teny farany ity ny tena nakivy ahy tanteraka. Midika izany fa manakaiky ny tanjoko aho, kanefa na anirinify aza ny akoho, tsy anana fahafahana ny ampianatra aty andrenivohitra ny ray aman-dreniko. Anjara ny dada kosa nakao ampiraon'ny frera Romain talohan'ny nody anay. Niandry azy teo an-tokotany aho, mitazana ny ankizy ny lalao. Tsy tao an-tsainy reto akory fa manan-jara raha samy olona izy ireo, afaka manovy fianarana momba ny herinaratra. Teny andalana nody, tsy nahita ny teny firy dada. Angamba nampiasa ny sainy resaka izy frera Romain. Raha ny amiko kosa, mahatimomoka sy fongana toy ny tsy nisy, nofinofiko ampiditra herinaratra ny tanànanay. Ny miandry omby tokoa no efa anjara lasako. Izao tokoa no andimby ny anarandray. Tsy nahita tory ny ray aman-dreniko ny alan'ny fiverenanay iny. Saika lany ny fampiresahana ny alina manontolo. Fantatro fa manam-baovao lazaina amiko izy ireo ny maraina. Nanapa-kevitra i dada sy neny fa akarina hianatra any amin'ny sekolin'ny frera Romain any mahitsy aho amin'ny fidirana manaraka. Tsy navelan'ny neny ametraka fanontaniana akory aho. Nahonsa ny frera Romain loatra, ono, ny tantarako. Vonona indray an-tanana ny fampianarana manontolo ahy, ao amin'ny tobiny izy noho izany, ka vazaiko ny isa-taona monja no antakalony. Tsy mampino e? Hianatra amin'ny sekoly tsy miankina amin'Andrenivohitra Drabozaka. Ampianaran'ny frera Romain manokana aho, mba androsoko aingana kokoa. Nazavainy tampoka isan-kariva alohan'ny atory ny mombamomba ny herinaratra. Nanao fampiarana avy hatrany zahay. Ny lofo fatratra aho mba tsy hahemotra ny risim-pony. Niova tanteraka ny fiainako nanomboka teo. Nanao asan-tselika aho mba hamatsiko ny fianarako. Niasa trano aho, nandroso sakafo tamin'ny hotely, na namboatra tranon'olona, nivarotra enta mandeha. Nakoraina aho noho izany, nambanina, na lamba raka koa azy indraindray. Tsy nahoaka anefa izany. Ny amita hatramin'ny farany fianarako no masaka tao an-dohako. 20 taona taty aoriana, tody teny antseranana ihany ilay sambo-keliko. Nivoaka ho enjaniera mikirakira ny fahaiza-manao mahakasika ny herinaratra aho. Namorona fitaovana mitondra jiro sy herinaratra nakany an-tanànanay any Anjezika. Nanjary nanana milina hodin-drano mamokatra herinaratra ny tanànanay ankehitriny. Napetraka ihany koa ny milina manosika rano ka mitsinjary izany isa-tokantrano. Ny mampalahelo kely ahy dia i dada tsy mba teo anilanay intsony, ka tsy mba afaka hianoka akory izao fiovana goavana izao. Antenaiko sy noko anefa fa afaka mirehare izy any amin'ny kintana misy azy ihany, fa ilay zany antsoina hoe Drabozaka dia lasa ingara seta amin'izao fotoana izao.